Michoa, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby e. Manolotra ho anao ny vaovao. Junta Toriage. Vaoline de manolotra anao ny vaovao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos. Tsy manana eritreritra hiara hitantana amin'ny fitondrana ankehitriny ny antoko malagasy miara-miainga raha nambarany Front National ny ty antoko ty androany ny fanomezana ny anjara toeran'ny mpanohitra eo anivony anteny mera-pirenena no takiany izy ireo. Miavery ny soatoavina malagasy raha ny fanehoan-kevitry ny poeta sy ny mpanao asa soratra malagasy. Tsy manandanja amin'ny malagasy intsony ankehitriny na ny teny na ny tany. Amidy amin'ny vahiny ny tanindrazana ary tsy ajaina sy tsy omekasy intsony ny tenin-drazana raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanoratra mpandalina ny maha-malagasy. Nitondra ny voatsirambony tanana ho an'ireo vahoaka sahirana hiatrehan'izy ireo ny fety indray. Ny antoko malagasy miara-miainga androany teny amin'ny fokontany Tsaramasay ao anatin'ny boriboritany fahatelo sy ny fokontany Ambohimandroso Ambohimanarina. Fiaramiantan'ny mpikambana rehetra no nahafahana nanantanteraka izany. Natsiaro afa-pahasahiranana ihany koa ireo vahoaka nitolorana izany. Fanao fety sambatra ao anatin'ny andro maina ny mponina eto Antananarivo sy manodidina. Raha ny fanazavana azo teny anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ho maina ny andro androany, rampitso ary ny alatsinainy ho avy izao. Tsy nanaiky ankatoha ny fekevitry ny filan-kevitry ny fandriam-pahaleman'ny firenena mikambana i Israel taoriany nahalany ny fampiarana izany. Tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana kosa ny Etazonia. Faniavako amin'ity fety ty ka andefa volany aminy. Ampiasao, alefa samitsika Orange Money fa maimaimpona ny sarany fandefasam-bola hatramin'ny 10,000 ariary amin'ny samitsika Orange Money. Ny 10,000 hatramin'ny 1 Desambra antsoina ny dièse 144 dièse safidy iray. Alefa re! Mahasana ny tontolo-piainanao, Orange. Feels good in my heart, in my soul, and you're here right beside me. I will never want this day to end. No one can stop me when I taste the feeling. Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Baolay.
Baolay vous propose de grandes promotions sur les TV LED, subwoofers, panneaux solaires, lecteurs DivX, caméras de surveillance. Baolay vous souhaite un joyeux Noël et une fin d'année inédite. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une castelle. Tolory azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noël. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety, SMS 10% andefasana firarian-tsoa, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Fenêtres, volets, vérandas, tôles, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Hello! Eh! Miaraka di Paulin. Afaka tsara ny tasy. Kely dia mandrotra be. Paulin. Jereo ane dia vovon-tsavony. Afa ny mindrehetra. Paulin. Sady tsy mampikendrona tanana. Paulin. Manadio mindrehetra. Paulin. Sady manitra. Paulin. Mora sady mandaitra. Ronjato ariary. Spaghetti tena matsiro. Spaghetti français. Mora vidy tsara qualité. Spaghetti français. Tsy mirekidraikitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika jiaby. Spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Bonjour. Bonjour. Petit fanala eta watiga tap na lebe na zaza. Jus en poudre amak sachet, tangari sans vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazana gu amnas, sarano tazanga lamnas. Jitika diabe. Bonjour. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Faly miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny vaovao avy hatrany tonga indray ny fetin'ny Noely sy ny farany taona. Toy ny mahazatra samy miandrandra fanomezana ny tsirairay. Ho an'ny zaza kilalao sakafo,
ho an'ny lehibe kosa fanamaivana ny vesatry ny fiainana andavanandro, fitombony vola miditra, fidinan'ny vidinentana, raha tsy laza afa-tsy ireo. Aiza ho aiza ny toeran'ny fanjakana manoloana ny zavatra andrasan'ny vahoaka. Ny andinindin'izay arahinao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra Boazy Razanatsoa. Toy ny isan-taona dia samy maniry mba hianoka ny tanteraka amin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely sy fandraisana ny taona vaovao ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Mba samy te hisakafo tsara, te hanana akanjo vaovao sy madio, na dia fotoana fohy fotsiny aza. Amin'ny sorisorim-piainana sy efa mahazatra sy makaleo, te mba ho afaka ampifaly ny zanany avokoa ny ray aman-dreny rehetra amin'ny fanomezana kilalao na amin'ny ara-tsakafo. Izay ny fanomezana ndraindraina ho an'ny fety. Ho an'ny taona vaovao kosa dia mbola samy manantena fa io taona 17 io dia ho afa-tanteraka raha mitaha amin'ny taona 19 ifarana ity. Ilay fahasamihafana andrasany eto dia ho tsaratsara kokoa. Ho an'ny isa-tokantrano dia mikatsakasa matotra, fiakaran'ny fahefa-mividy, fidinan'ny vidim-piainana, fahafahana miaina lavitra ny ahiahy. Ho an'ny firenena dia fandriana mba hiala amin'ny fahalovana lalina izay misy amin'izao. Fandriana mba hiainan'ny kolikoly, ny halatra, ny famarotana tandrazana tsokosoko amin'ny vahiny, ny fisian'ny mangarahara sy ny fitsinjarana aradrary ny harem-pirenena. Raha bangona dia toa nofinofy daholo izany. Ny zava-misy aloha dia hita fa vao maika tsy mandrisaina ny akapobean'ny malagasy amin'ny akatoko ny fety izao. Betsaka amin'izy ireo ny 250 raha ny isa marina no miaina anatin'ny fahantrana lalina ka tsy ho afaka akory anome izay farafahakeliny ho an'ny fianakaviany. Maro ireo mitsiriritra fotsiny izany sakafo tsara sy kilalao ho anjanany izany. Tsy ho afa manoatra ka tsy afaka hanao na inona afa-tsy hijery ny masonjanany pitrapitra amin'ny Noely sy ny farany taona. Maro ireo raim-pianakaviana mbola milahatra manomboka amin'ny 4 mandra-parain'ny andro miaritra ny atsika sy ny orana mba hahazoana permis biometrika. So tapaka ny asa famelomana amin'ny vady aman-janany. Misy raim-pianakaviana tsy afaka manao fety eo anivon'ny fianakaviany satria enjehana noho ny tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra. Misy fianakaviana maro mandry tsy alavoloha noho ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Misy fianakaviana maro any atsy mbola mitoy mantin-kere. Izay aloha hatreto no fanomezana mangidy nentin'ny fitondrana ankehitriny tato anatin'ny 3 taona izay. Ny mamy ny fampizaraina any ambony any fa ny mafaitra indrindra no nomena ho anjaran'ny aty ambany. Ny farany fa tsy ny kely indrindra amin'ireo fanomezana avy amin'ny fanjakana dia ny fahatapahan-jiro tsy misy hafarany. Efa iainana mandavan-taona izany, mitombo isan'andro ny ora fisiany. Vao maika manimba ny fitadiavam-bola efa tsy zarizary ny malagasy maro. Azo natao ny nanafoana izany nandritra ny fandraisana ny fihaonana ny francophonie. Vao nampilaza nefa ny jirama fa tsy ela fa noho ny fahatapahan'ny orana dia tsy ho foana ny fahatapahan-jiro mandritra ny andro fety. Toa milaza fa tsy mendrika ho an'ny malagasy izany fanomezana androna 3 tsy misy fahatapahan-jiro izany, fa azo atao kosa ho an'ny vahiny any ivelany. Fety ifaliana no andrandraina. Mbola mametraka foana fanantenana ho an'ny maraim-baovao ka izany fanantenana izany no irariana krismasy sambatra ho an'ny malagasy rehetra tsy akanavaka. Eo amin'ny lafiny politika kosa indray tsy manana eritreritra hiara hitantana amin'ny fitondrana ankehitriny ny antoko malagasy miara-miainga raha nambaran'ny filoha nasionaly ity antoko ity androany. Ny fanomezana ny anjara toeran'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny meram-pirenena no takin'izy ireo. Andrasana ihany koa ny famoahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana ny contrôle de constitutionnalité. Fehizora Falina nanao fanadihadiana. Manoloana ny filazana fa fitadiavan-tseza no ataon'ny mpanohitra eto amintsika entitra ny fanambaran'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga izay nilaza fa tsy vonona hiara hitantana amin'ny mpitondra ankehitriny izay tsy manaja lalàna. Takin'izy ireo hatrany kosa ny fametrahana ny mpanohitra amin'ny toerana ametrahany lalam-panorenana azy. Zay dia tsy manana eritreritra hiara hitantana amin'io mpitondrana io matoa milatsaka ho mpanohitra. Fa ny tetavinay dia ny ametrahana ny toeran'ny mpanohitra amin'ny tena izy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary samy mijery miara-maitsika fa tsy mandeha ny firenena androany. Betsaka ny tsy fanarahan-dalàna. Resakantsika ny hoe tafaverina amin'ny araka ny teny frantsay ordre constitutionnel ny firenena. Ka rehefa tafaverina amin'izany dia tokony hajaina daholo zany izay voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana. Fa tsy hoe izay metimety ao anatin'ny lalam-panorenana ihany no hajaina. Betsaka ny zavatra ilana ady hevitra madio sy mangarahara. Taoriany fanambarana ofisialy nataon'ny antoko fa hijoro mpanohitra sy ireo dingana rehetra narahana araka ny lalàna
Ny firenena avy any ivelany ihany koa izay manaiky ny sy ny mpanohitra ara-dalàna eto amintsika. Ny famoahan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny contrôle de constitutionnalité no andrasana amin'izao fotoana izao raha nambara ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga hatrany. Mino angamba fa tsy tokony ho sarotra ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no mitsara sy mandinika an'iny fanaraka amin'ny lalàna sa tsy mifanaraka. Izay fotsiny angeno angatanay no hoe tsy mbola afaka apetraka aloha ny fanoherana anivony antenimera-pirenena eny sa tsy mahamenatra raha ohatra hoe ny firenena avy any ivelany indray no milaza voalohany hoe mety zao dingana taonareo zao arita fa mifanaraka araka ny voalaza ny tao anatin'ny taratasy iny amin'ny lalàna velona ao amin'ny lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra. Ankoatry ny fanolorana sosikevitra vaovao hitondra ao amin'ny fampandrosoana, ny aneo ireo tsy mety sy ireo tsy fanarahan-dalàna rehetra misy eto amin'ny firenena no anjara ndraikitry ny mpanohitra, eo ihany koa ny fanaraha-maso ny fampiasana ireo famatsim-bola azo. Tsy tokony ho sakatsakanana ihany koa ny fijoroan'ny mpanohitra ho ny antoko malagasy miaramiainga hitarafana ireo maro anisa eny anivony antenimera-pirenena. Raha tsy ahivina, isan'ny singa iray lehibe ao anatin'ny firenena demokratika ny fijoroan'ny antoko mpanohitra ara-dalàna. Izay no tanterahana mba hisian'ny ady hevitra demokratika marina sy ahafahan'ny olo-pirenena manana fijery vaovao amin'ny raharaham-pirenena. Eo amin'izay lafiny politika izay hatrany, tokony ekena ny fisiany antoko mpanohitra ary omena ny toerana izy ireo raha toka ny safidy ny rafitra ara-demokratika ny fitondram-panjakana. Tokony isy ihany koa ny fandraisana ny hevitra ireo mpanohitra amin'ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavan'ny mpandinika politika iray. Fanadihadiany Mikael Ramarla. Tany demokratika i Madagasikara ary singa iray ao anatin'izany ny fijoroan'ny antoko mpanohitra araka ny lalam-panorenana. Noho izany tsy maintsy ekena ny fisian'ny antoko mpanohitra raha ny fanazavan'ny mpandinika politika iray. Raha ianao misafidy demokrasia dia tsy maintsy ekenao ny fisiany. Raha demokrasia zany safidinao. Ary izay ny fivera koa zany nizahatra ny safidiny firenentsika hiditra amina zany rafitra demokratika zany. Manana anjara toerana ny mpanohitra. Fa zao toerana inona? Ny fahitako koa zany raha ny demokrasia mila mpanohitra zany ianao. Zay aloha zany rafitra demokratika satria ny safidinao zay. Fa kosa movy le mpanohitra ary voalohany avy amin'ireo zay manome azy an'izay andraikitra satria zay le lalam-panorenana ny fidina farany teo zany dia hoe movy le mpanohitra ary tena omena an'izay tokoa. Efa nisy ny fandraisana andraikitra ataon'ny antoko politika mpanohitra amin'ny fanairana ny mpitondra sy ny tsy mety ataony, saingy mampametra-panontaniana ny antony tsy anataterahan'ny mpitondra izany. Fa ny mpanohitra ve tena mandray ny asa fanoherana milaza ny hevitra mba ho fanairana ny fanjakana. Dia zao ny fanjakana koa ve mandray an'izay. Ny fanoherana dia tena ilaina. Manampy arena ny hevitra, arena ny olombelona. Raha tsy ny olombelona no ampidiritsika fa isika ihany zay vafidifidy eo ihany mitondra. Tsy androsika arena ny olombelona dia io ny kolokolo. Ankoatra ny fijoroan'ny antoko mpanohitra amin'ny fomba ofisialy, ilaina ihany koa ny faneho-kevitra ny fikambanana sy ny firaisamonim-pirenena amin'ny rehetra tsy mety na tsy manara-dalàna ataon'ny mpitondra. Raha ny zava-misy aloha hatreto, tsy omen'ny mpitondra toerana tokony hisy azy ny mpanohitra, toerana izay voasoritra mazava tsara ao amin'ny lalam-panorenana. Raha tsy ahivina, tamin'ny 27 ny volana Oktobra lasa teo no nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa mpanohitra ny antoko malagasy miaramiainga. Ankehitriny, miandry ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ao Ambohità, io antoko io sy ny mpikambana rehetra ao aminy. Fa miavery ny soatoavina malagasy raha ny faneho-kevitry ny poeta sy mpanao asa soratra malagasy tsy manandanja amin'ny malagasy intsony ankehitriny na ny teny na ny tany amidy amin'ny vahiny ny tandrazana ary tsy ajaina sy omen-kasina intsony ny tendrazana raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanoratra mpandala ny maha-malagasy iray. Lili Rabiata nanao fanadihadiana. Malagasy no nandasa-bato dia sinova eny hitondra fitaovana. Lokaloka ny von'ny tondra. Lokaloka ny von'ny tondra. Dia izao ve ny fahaleovan-teny. Ka biraraka tsy sotro izany ny fitantanana rem-pirenena. Famoretana foana isan'andro. Fa tsisy fiainoana vahoaka. Ny sinoa zao ny tompon'ny tany. Somamanina saina mitsoka. Somamanina. Tranga iray ahitana taratra amin'ny fahaverezan'ny soatoavina malagasy ny trangany seo tany Somamanina. Amidy amin'ny vahiny ny tandrazana
omena ny mpanambola ny harem-pirenena veriasina ny teny malagasy ireo rehetra ireo natambatry ny mpanoratra roalahy ny hira karambola-manana sy hery mandaniaina tao anaty amboara-tononkalo mitondra ny lohateny Soamamanina izay misy tononkalo 220 ao anatiny. Zany hoe le Soamamanina aloha tiako tonga dia azavaina meloha tendrona tambatra soa dia mamanina. Zany hoe ireo kanto ireo zavatra soa no toavina teto amin'ny firenena manomboka meraraka manomboka mevery anisan'izany ny teny anisan'izany ny kolotsaina fa anisan'izany ihany koa ny tany. Na izany naty izany moa nefa miresaka Soamamanina tsika Soamamanina tanàna nisy atao hoe tantara lava be nandritra ny taona 1924 dia voatatitra ao anatin'ny asa soratra izay mivokarinay poeta ihany koa amin'ity hetsika ara-kolotsaina nampitondraina lohateny hoe Soamamanina ity. Raha ohatra hoe amin'ny lafiny ara-piainana andavanandro ninona fifandimbiasana misy ao anatin'ny fitantanana ny firenena zavatra roa ny tsy tokony hiova dia ny tanindrazana sy ny fiandrianam-pirenena. Ny dikan'izay zany raha miresaka an'izay tsika zahay poeta manao hetsika mba hampatsiaro ny malagasy rehetrarehetra fa manana ny kolontsaintsika tsika manana ny maizy atsika ary tokony sarotiny amin'izay mahamalagasy atsika izay. Mandalo fotoan-tsarotra ny kolotsaina malagasy ankehitriny tsy misy manandanja amin'ny malagasy indrindra ny mpitondra intsony ny asin'ny mahamalagasy raha ny voalazany reto mpanoratra reto atao kilalao atao variboba ny tany ankehitriny ary ilaina fanairana mafy zany raha ny hevitra ireo mpanoratra ireo hatrany. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny teti-bola-panjakana 724 hoy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana efatrandro ireo mpitsarambony no nandinika io teti-bola io izay mahatratra pejy amanjatony fanadihadiny Boazy Razanatsoa. Namoaka fanapahan-kevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Fanapahan-kevitra izay milaza fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny teti-bola-panjakana 724. Raha izay ny zava-misy, azakazaka na raha intosika mihitsy no nataon'ny fitondrana Rajaonarimampianina ho fandaniana io teti-bola-panjakana io. Azakazaka nanomboka tany amin'ny antenimera-pirenena, nandalo tao amin'ny antenimera-ndoolona ary izao tao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izao. Tamin'ny talata 20 Desambra 2024 no napetraka teo anivon'ny fitsarana avy ao Ambohidahy ny teti-bola-panjakana 724 ary ny zoma fahatelo amby 20 ny volana Desambra dia efa hitan'ireo mpitsara avy fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana izany. Tsy pejy vitsy anefa no mameno io teti-bola-panjakana io. Teti-bola-panjakana izay mahatratra pejy amanjatony. Ny boky voalohany dia mahatratra 470 pejy. Ny boky faharoa 470 pejy ihany koa. Ny boky fahatelo 770 pejy ary ny boky faefatra mahatratra 770 pejy. Nandritra ny 3 andro ireo mpitsara avy no namaky izany ary nampita tamin'ny lalam-panondrenana. Taoriana izany, hitan'izy ireo fa mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana ny teti-bola-panjakana 724. Voavakin'ireo mpitsara avy ireo ve ny teti-bola-panjakana iray manontolo? Sa natao alasafay fotsiny tahaka ny nitranga tany amin'ny fahefana mpanao lalàna? Maika mpiatra avy hatrany io teti-bola io ny mpitondra ka natao izay hampandaniana azy farak'izay aingana. Izay tranga izay no isan'ny antony itakihan'ny fiarahamonim-pirenena ny anamorana sy anamaivanana ny fanoratana ny teti-bola-panjakana ahafahan'ny olom-pirenena rehetra mamaky sy mandinika azy ka ahafahany mandray fanapahan-kevitra mifanandrify aminy. Izay ny amin'iny fa eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray nitondra ny voatsiramby ny tanana ho an'ireo vahoaka sahirana hiatrehan'izy ireo ny fety indray ny antoko malagasy miara-miainga androany teny amin'ny fokontany Tsaramasay ao anatin'ny boriboritany fahatelo fiara-miantan'ny mpikambana rehetra no nahafanana natanteraka izany na tsiaro afa-pasahiranana na ihany koa ireo vahoaka nitoloran'izany Fezoro Rafaly. Mitoy ny asa fanasoavana ireo vahoaka madinika fanao ny antoko malagasy miara-miainga indrindra anatin'ny vanim-potoana fety tahaka izao. Io maraina io tokantrano manodidina ny 200 avy ao amin'ny fokontany Tsaramasay ao amin'ny boriboritany fahatelo indray no nahazo ny anjarany. Mahasoana sady ilaina alohaamisaotra nareo mameto. Misaotra betsaka fa tena mafaly milamina sady afa-po tsy mba misy lisy. Tena mahafinaritra be sady misaotra lehibe dia lehibe fa tena manao fety tokoa nahazo président Iantso. Misaotra betsaka tena tsara be sady mahafinaritra. Dia misaotra betsaka to tena Andriamanitra. Engane samy mikatry ny taona vaovao indray.
tsy voalohany izao fiara-miasa eo amin'ny lafiny sosialy eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga sy ny fokontany tsaramasay izao raha ny fanazavahana miatraika mivantana any amin'ny vahoaka ihany koa izany ho ny filopokotany araka hoe ambany tanàna azy moa tsaramasay Akazomanga dia maro ireo olona sahirana zany ary tsy diso adresy zao fameza zao fa tena hoe mipaika tena hoe miatraika avy hatrany amin'ny fiainan'ilay vahoaka amin'izao akatoko ny fety zao mamerina fisaorana amin'ny tafotafo mandray mato mihajo andrenana velo sy ny atoko MMN amin'izao fahatsiarovana ny sahirana eto ny fokotany sy manodidina zao. Fiara-mientan'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko no nahafahana nanatanteraka ny hetsika androany. Zava-dehibe ihany koa ny fifanampiana eo amin'ny samy mpiray tanindrazana ho ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriananarivelo. Ny antoko malagasy miara-miainga manao hetsika mbo fanampiana ireo fianakaviana sahirana faritra vitsivitsy eto Antananarivo. Zao ezaka zao dia ezaky ny mpikambana rehetrarehetra na avy any ivelany na avy eto an-toerana nanao tsipaipaika mba nehoana fa ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy ary ilaina ny mifampizara mba ahafahany tsirairay avy mahavita fety ny krisimasy ao anatin'ny fifaliana sy fahasoavana Andriamanitra. Tsy mijanona amin'ny andro fety ihany ny asa fanasoavana ny mpiray tanindrazana ho an'ny antoko malagasy miara-miainga. Isan'ny tanjon'ny antoko ny anakaiky hatrany ny vahoaka eny fotony sy ny ampafantatra azy ireo fa ny eny fotony no fototra iangan'ny fampandrosoana ny fokontany, ny komina, ny distrika, ny faritra ary mipaka amin'ny firenena. Fa hetsika rososona ihany koa no tanterahany antoko malagasy miara-miainga tamin'ny fokontany Ambomandroso Ambomanarina androany. Ny fizarana entana fampiasa amin'ny andavanandro ho an'ireo tokantrano manodidina ny Ronjato sy ny famaranana ny lalao baolina kitra no tanterahana teny an-toerana. Fanadidiny Fezoro Rafaletrany. Tsy hanika voky fa voninahitra ifanomezana marika amin'izao krismasy zao fa tsy manary anareo akory izay fa eo akaikinareo foana mirary krismasy sambatra sy taomba vao fito amby folo sy roa arivo feno fahasoavana ho an'ny tokantrano tsirairay avy tompoko dia samita eny Andriamanitra daholo mahasoavy sora tompoko lahy makasiraka tompoko vavy. Tsy diso anjara tamin'ny hetsika nataon'ny antoko malagasy miara-miainga ihany koa ny boriboritany fahenina androany. Tokantrano manodidina ny Ronjato avy amin'ny fokontany Ambomandroso Ambomanarina ihany koa no notolorana entana fampiasa amin'ny andavanandro toy ny menaka, vary, voamaina sy ny sisa. Naneho fankasitrahana manoloana izany ny lehiben'ny fokontany sy ireo mponina any an-toerana ary nankahery ny antoko. Faly daholo ny vahoaka eto amin'ny fokontany hoentiko mitondranao an'izao fanampiana izay tsy ho voavaly mihitsy satria zava-dehibe izao dia makasitraka makakelina ataoko azaho izay zavatra hotakiarina sy izay zavatra irinana ianao tompo. Tena mahafinaritra tokoa fa misaotra ny malagasy miara-miainga fa tena zava-dehibe tokoa nataony teto amin'ny fokontany Ambomandroso. Raha tsisy antonony zany zay dia tsy nanao fety fa dia niaritra atao anaty tokantrano dia sorana nareo nanosana antony. Tena fary dia hita tamin'ny zava-dehibenareo mihitsy. Dia makahery amin'ny ezaka izay ataony dia mirary soa anazy dia mirary izay mba ho latsaka ho fidiny izy amin'ny fotoana manaraka izay fotoana azy eo. Ka dia izay mihitsy ny mba irariko loatra mba manoana ny malagasy miara-miainga io raha mbola io zany mba mahatsinjy madinika. Ela ho ampiatrahana teto fa mbola tsisy atao zao mihitsy. Fa tsy efa nahazo hanina fa tena fotsy ty mivolondohako keto nanantariana ny atanoralay mbola tsy nisy atao zao mihitsy. Fa dia raha soa anareo mpitondra ao amin'ny malagasy miara-miainga mba ho lasa ambonimbony ho lasa filoham-pirenena rangaha. Raha tsy ahivony isan'ny nandrotsaka kandida ho fidiana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teto amintsika ny antoko malagasy miara-miainga tany amin'ny boriboritany fahenina. Saingina tsy lany aza tsy manakana azy ireo amin'ny fanasoavana ny mpiarabelona sy ny fampandrosoana ifotony izany. Ny asa ity zany betsaka zao na resaka asa tanamara fa raha ny depite lany eto ngamba tsy dia hitako hoe misehatra ifotony fa ny olona tsy lany raha zao no misehatra. Le vahoaka tena miaritra mafy ety amin'ny fotony tsisy fijerena mihitsy nefa ireo ihany ny zava-mbaty rehefa tonga ny fotoana izay tsy lany tsy maintsy mba nisy zany ny zavatra mety tsy vitanay tamin'ireny fotoana fifidianana indrindra dia izahana eo arenina amin'izao.
Nijery fotony ny zava-misy sy eny anivon'ny fokontany izay tsy hitan'ny fitondram-panjakana sy tsy andraisan'izy ireo andraikitra ihany koa ny antoko malagasy miara-miainga izay notarian'ny Front Nasionaly ajo Andriananarivelo mivady. Tsy manaraka ny toetry ny andro ny fitaovana ao amin'ny pôro-pokotany izay manasarotra sy mahaela ny fomba fiasan'izy ireo. Nitondra ny etaetany sy ireo olana sedreny ihany koa ireo mponina sy tompon'andraikitra ivitoerana tsy miankina manabe ny zanaky ny vahoaka madinika sady mampiofana arakasa ihany koa. Tsy nanosy-botanana izany ny antoko izay nilaza fa hitondra fanampiana ho azy ireo ampandroso ny eny fotony. Ankoatr'izay, nanokatra ny lalao famaranana baolina kitra tany an-toerana ihany koa ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga, lalao famaranana izay nahazoana loka 4 ariary. Fataky ny fanaony isan-taona nanatanteraka asa sosialy i Maître Coco Mananjary ny zoma lasa teo. Ny akany Fille de la Charité mitaiza zaza sembana no nahazo tombony tamin'izany asa fanaovana asa soa izany. Fanadihadiny Boazy Razanatsoa. Efa mahazatra ny Maître Franconio Mananjary ny manatanteraka asa fanampiana isan-taona. Tamin'ny zoma lasa teo, ny akany mitaiza zaza sembana ao Mahatsinjo izay tantan'ny masera Fille de la Charité no nahazo tombotsoa. Mitondra fanampiana ho an'ny mpiaravelona ka nisafidiana manokana ty trano fitiavana ty amin'ny mahivo-toerana mitaiza olona sembana azy mba hitondrana an'izay asa fanampiana amin'ny kristianina zay. Dia tonga teto moa ny tenanay Maître Coco sy ny vadiny ary ny mpiaradia amin'ny rehetra nanatitra n'izay voasirambo-tanana. Dia nahitana moa izany vary fosy, menaka sy savony ary vola mba anaovan'izy ireo krismasy hanampiana an'izay efa pera-tanana. Nankasitraka ny fanampiana nataon'ny Maître Coco ny masera Fille de la Charité. Tsy hitanay hoe inona ny fisaorana avalin'izany fa dia mankasitraka mankaseka d'Andriamanitra maraka rehepasoavana mamaly ianareo amin'izay mielanareo tsirairay avy tany dia vavaka ny masetrina izay mba vitanay eto ambony kalesy eto. Mitoetrany ny asa fanampiana ataon'ny Maître Coco. Isan-taona manao tahiry mba anaovana asa soa tahaka izao i Maître Coco, ny fianakaviany sy ny mpiara-miasa aminy. Fanao fety ao anatin'ny andro maina ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny fanazavana azy teny anivon'ny sampanampamantatra ny toetry ny andro, ho maina ny andro androany, rampitso ary ny alatsinainy ho avy izao. Tsy hisy ihany koa ny fandatsahana ny orana artifisialy. Michela Ranartson. Sabotsy, alahady, alatsinainy tsy rotsaka ny orana mandritra ireo andro ireo afaka manao fety amin'ny mpilaminana ny isan'ny tokantrano. Vinafinana tsy hisy orana ihany koa hatramin'ny 9 Desambra ho avy izao. Raha ny fanazavana azo androany mihitatra ny fahasimban'ny tontolo iainana tokony hisy ny orana saingy tara tanteraka izany. Ny toetry ny andro sika izany amin'izao andro fety izao dia tsara ny toetry ny andro. Izany hoe misy ihany moa ny orana amin'ny faritra varatra tsy manana misy ny malefaka dia malefaka ny fiavin'ny orana. Eto Antananarivo manodidina dia ho maina tanteraka ny toetry ny andro. Manomboka androany na rahampitso izany hatramin'ny alatsinainy. Toetry ny androntsika aloha ny mandrafitra ny toetry ny andro dia ny rivotra avy any atsinanana izany hoe ny alizay. Ny alizay mazava ho azy fa dia maina ny rivotra hoentiny. Noho izany dia manateny-tsika fa tsy hisy ny orana satria mbola tsy tafapetraka amin'izao fotoana izao ny rivotra avy any avaratra na ny mousson na dia efa fotoanan'ny voninandro-pahavaratra tsika. Dia izay no mahatonga ny fiantonan'ny rotsakorana. Eo ihany koa moa ny zavatra vokatra ataontsika olombelona amin'ity tontolo be ity dia maina ny atmosfera, noho izany dia maina ny andro. Tsy hisy ny orana natioraly, hatreto ihany koa tsy hisy ny fangatana ny orana artifisialy. Rotoana izay tahaka izao tsy nisy ny fangatana raha ny fanazavana azo. Ny fangatsahan'orana dia miankina amin'ny fangatahana. Izany hoe raha tsy misy ny fangatahana tsy afaka mandatsakorana. Nefa na misy ary ny fangatahana ka tsy feno vepetraka ahafahana mandatsakorana dia mijanona ihany koa ny fandatsahana. Mandinina ny 17 amin'ny 20 degré ny maripana eto Andrenivohitra raha tsy ahivana. Efa nampafantatra ny teo anivony ny sampana mamantatra ny toetry ny andro fa taraiky ny orana eto amintsika amin'ity taona ity. Tsy mbola fantatra ihany koa ny amin'ny fetin'ny farantaona fa raha ny vinavina ho maina ihany koa ny andro. Asa miavaka iray indray no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ny asa famonosana fanomezana amin'izao fotoanan'ny fety izao izay ataon'ny Rasoamanarivo Brigitte. Mandeha ny tsena amin'izao vanim-potoana akatoky ny fety izao raha ny fanazavany. Arahintsika ny fanadihadiana.
eto Analakely no misy an'i Rasoamanarivo Brigitte, mivelona amin'ny famonosana fanomezana. 20 taona mahery izy no manao ity asa ity, asa izay hamelomany ny zanany 3, manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva eo. Mahery ny 50 isa ny fanomezana fonosy isan'andro. Tsy nianatra izany izy fa mijery ny ataony hafa ary lasa nahay rehefa manao izany isan'andro. Izy ity tsy nianarana tany am-pianarana. Fa tanao ohatra zao hoe lasa mamonjy eto amina dia mijery ana mamory ianao dia mahay an'iny ianao avy dia manao. Fa fidikasika azy ty miasa mety amina. Vata zany mety amina dia mampilona anaky izany. Andro fety tahaka izao no tena mandeha ny tsena raha nambarany. Raha etsy ariary no natokany ho maskarena lanina mandritra ny herinandro ato anatin'ny vanim-potoanan'ny fety. Manodidina ny 5 alina ariary isan'andro ny vola miditra aminy tamin'ity herinandro ity raha toa ka manodidina 2 alina ariary izany teo aloha. Ny hena kosa nefa ny mpanjifa raha noharina tamin'ny taona lasa. Tamin'ny herintaona aloha betraka lavitra noho tamin'ity ka mpamonga dao. Ohatr'izao andro zoma ohatr'izao efa milahatra mpamonga dao fa zao tsy dia misy. Ketopaka eo solosomilina dia lany ao anatin'ny 5 andro. Tsy hoe anaty 5 andro fa nanomboka tamin'ny latsinainy zao nanomboka naka dia lany zany zao ataoko zany zay lalazy amin'ny krismasy amin'ny sabotsy zany tsy maintsy lany ny pape. Mahavelona tsara ny asa raha ny fanazavany. Tsy ny famonosana fanomezana ihany saika nandeha avokoa ny tsena raha ny eto Analakely no jerena. Eo amin'izay lafiny izay hatrany andro iray fampizarana fanomezana, izay no nanasokajiny ireo nanaovana fanadihadiana androany mahakasika ny Noely. Raha ny zava-misy betsaka ny misafidy ny famantaranandro ho atao fanomezana amin'ity Noely ity ary no fanadihadiana. Fankalazana nahaterahan'i Jesosy Kristy izay rafehizina ny 20 Desambra. Ho an'i Antonina tsy mijanona amin'izay ihany ny Noely fa andro iray natokana hifampizarana fanomezana ihany koa. Ny krismasy dia fanomezana nahatongavan'i Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy fanomezana Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Dia izay koa no hafaliana ao an-tokantrano ao e, manome fanomezana ho an'ny ao an-trano, ho an'izay azo omena rehetrarehetra. Mijerijery kilalao, mampifalifaly ny ankizy tety. Nanokana kely mihitsy ny aloha. Tsy dia betsaka aloha fa eo amin'ny 5 alina ariary eo ny entina aty. Noël mba ohatran'ny hoe festa mba hoe miavaka. Ohatran'ny hoe 26 ohatran'ny hoe fetin'ny ankizy, ohatran'ny ny ankizy amaso fa rehefa Noël dia ohatran'ny hoe antsika ohatran'ny hoe ny olona rehetra. Ilaina manome fanomezana amin'izany krismasy zao satria mba fetin'ny andro dia mba mifalifaly izay mba afaka mba hoe falifaliana ilay fanomezana. Dia hoe nanokana fa izay eo ihany ireny ampiasaina. Betsaka ny safidy fa raha ny fanadihadiana tsy mety lany lamaody ny fanaovana famantaranandro ho atao fanomezana. Ny tombo avy 5 ny lafin'ireo mpivarotra ankehitriny raha noharina tamin'ny volana aogositra teo. Tsy niakatra kosa ny vidiny raha ny fanazavana. Betsaka manao fanomezana famantaranandro ka fanomezana tena be be. Tsy mampiakatra efa misy mbo tsaratsara ihany kely tsy mampiakatra polisy. Ohatrinona dia hoe tsy mampiakatra? Sekanty efa mahazo tsaratsara kely tsarana rehetra mahazo tsaratsara. Misy dia ohatry ny dore toy zao tena mandeha matetika le dore paripari reny. Ankoatry ny famantaranandro, betsaka amin'ny mpanjifa ihany koa no misafidy ny kilalao atao fanomezana tamin'ity volana Desambra ity. Nisy tamin'ireo mpivarotra koa safidy ny hampiakatra ny vidiny entana. Fa samy havaka manaraka atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fanamboarana sarety, asa iray efa betsaka mpanao ny asa saingy olana ny fahavitsiny tsena raha ny fanazavana. Sarety 3 isam-bolana kosa no vitan'izy ireo. Fanadihadiany Mikael Ramarla. Randriana Armanana Alfred, iray amin'ireo mpanamboatra sarety aty amin'ny laram-pirenena voalohany. Manomboka maraina eto dia raikitra ny fanamboarana sarety. Iray volana ny fanamboarana sarety iray ary misy karazana azo manokana ilaina amin'izany fanamboarana sarety izany raha ny fanazavana. Ny dingana fanamboarana sarety aloha zany dia milohan'ny fanamboarana momba ny hazo dia miditra ny resaka vy ihany koa zany. Dia ireo natambatra zay mahatonga azy sarety. Hazo ampiasaina zany dia hazo ala varongo 7 tanina. Dia masoka reny aloha fa lafilafy ihany aloha masoka reny. Vy indray ny faritra Mangatany no manao anazy ny faritra Mangatany iny.
dia sasany etikatra moa sasany mangatany zany. Hatrany amin'ny faritra ny mpanjifan'izy ireo raha ny fanazavana trany. Na izany azy, manomboka lefy tsikelikely ny fividianan'ny mpanjifa sarety, nefa etsak'ilan'izay mihamaro ihany koa ny mpanamboatra sarety. Misa efatra izy ireo teo aloha tamin'izany fanamboarana sarety izany. Noho ny tsy fisian'ny tsena dia tsy maintsy nahena ny mpanamboatra. Tena aty mieritreritra hatrany faritra Tsioromandidy, makany dolo daholo dia hatrany faritra amin'ny faratsio rehetra iny. Ny tsena zany zao fa tsy dia arakaraka ny fifamividin'ny olona tsy fa tsy dia metimety tsony fa taloha zany nandeha fa zao zany efa tsy dia mandeha loatra tsony. Le mpanao koa zany efa betsaka dia efa tsy dia metimety tsony zany tsy takany taloha. Taloha zay zany olona efa raha tsy dia nandeha tsony le asa dia nijanona aloha ny rola. Tsy dia metimety tsony dia nijanona aloha le rola. Malaza amin'ny fanembana lalana ny sarety. Noho izany efa nisy ny fikasana anovana ny kodiarana hitovy amin'ny fiara, saingy tsy mety amin'ny ilain'ny mpanjifa izany ka mampiteraka olana rehefa eny an-tsaha. Tena zay fa nikasakasanao pneu mahitsy fa tsy tian'le olona ety mahitsy le izy fa zay raha resaka pneu zany dia tsy tianay ozy fa nanay le resaka vy ihany. Satria manko le pneu raha vao natamboly dia tena anandosa zany dia mazefa be. Tsy ohatran'ny toy le hazo vy ampiasainay etony. 30 taona nanaovana sarety i Alfred. Fanampiana amin'ny fanjakana no ilain'izy ireo, indrindra ho an'ny mpanao asa tanana toy izao, na izany ho an'ny eto an-drenivohitra, na ihany koa ho an'ny toerana lavitra ny renivohitra. Manodidina ny 2 tapitrisa ariary ny masokarena, ary amidy 3 tapitrisa izany raha ny fanazavana trany. Ny tontolon'ny fanaingona ny nahandro indray no entina aminao ao anatin'ny fandaharana alalino rampitso amin'ny 7 ariva. Mianga amin'ireo tsotsotra mianga amin'izay eo am-pelatanana sy ireo ilana fikaliana ka andaniana ora maro. Eo ihany koa ny fitandremana tokony atao amin'ny sakafo. Araoary ny sombin'izany ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Isan'ireo miavaka sy efa mahazo toerana eto Madagasikara ny sary sokitra atao amin'ny alalan'ny voankazo sy legioma na ny sculpture izay mamoaka endrika sary mahafinaritra isan-karazany. Ny anarana manokana tany ivelany izany ho an'ny kapiteny Kabito izay ao anatin'ny sehatry ny miaramila no nivelarany. Isan'ireo manaparitaka sy mizara izany eto Madagasikara izy fa tsy mitana ny fahaizana ho azy irery. Andaniana hatramin'ny iray andro manontolo ny fanaovana izany arakaraka ny zavatra tiana avoaka. Raha ohatra zany manao kisarisary be dia be ao anatin'ilay izy dia iny no mandany fotoana ary mila qualification angamba tsy haiko izay fiteny azy hoe tena mila zavatra tena lalaovina tsara mihitsy. Dia makarary saina sy fo ihany izy indraindray rehefa ohatra sy rabolisatra any amin'ny tsy falehany le antsy dia manimba nefa vita dia tena maty tanteraka le zavatra raha tsy hoe misy fomba azo récupérer azy indray hoe sary hafa indray no foronina aminy. Misy ihany koa ny fanomezana endrika ny sakafo izay tena miavaka ary tsy fahita amin'ny andavanandro raha mampieritreritra zavatra tsy fihinana. Mahazo vahana bebe kokoa ity fomba fanaingona sakafo ity any ivelany mihoatra ny eto amintsika. Ny endrika sy kisary no tena tiana asongadina ao anatin'izany. Isan'ny malaza indrindra amin'ny fanaovana izany hatramin'ny taona 2014 ny vehivavy iray matianina amin'ny nahandro avy ao Los Angeles antsoina hoe Christine McConnell. Mofomamy miendrika trano tantelo no nataony eto amin'ity sary ity. Ao ihany koa ny mofomamy miendrika biby isan-karazany na karandoa. Hery fiarovana, sira mineraly samihafa, menaka sy ny sisa samy azo avy amin'ny sakafo isan-karazany. Aretina maro ihany koa nefa no azo avy amin'ny sakafo raha tsy voatandrana ny fihinanana na ny fikarakarana azy. Isan'izany ny aretim-bavony izay matetika tranga sy ny fanafizinana ara-tsakafo na ny intoxication alimentaire izay ahina hitarika hatramin'ny fahafatesana raha toa ka tsy voatsabo ara-potoana. Fa ny tena lehibe indrindra miresaka hoe fihinanana sakafo sy ny tsy fahasalamana aterany dia ilay ataontsika hoe intoxication alimentaire. Karazany hoe voapoizina ilay sakafo hohanina, iny matetika tranga rehefa amin'ireny sakafo na ao anatin'ny ankohonana na amin'ireny sakafo iarahan'ny be sy ny maro ireny ka ratsy ny fikarakarana azy na misy zavatra tsy ara-dalàna ilay nentina nikarakara azy toy ny hoe ny atody na ny charcuterie na ny amin'ny bois jus koa raha matetika mety hitrangan'ny toe-javatra tahaka izany. Misy poizina amin'ilay sakafo dia iny mora miparitaka be ilay otrikaretina ao anatiny ary mety tsy olona iray fa izay olona rehetra mikasika n'iny sakafo iny dia ho tratrany daholo. Mety mahafaty surtout ilay intoxication alimentaire nolazaiko teo rehefa tsy tratra
ny famelomanaina ny famonjena izay tokony ho atao a dia mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesany. Ny aretim-bavony rehefa tena diso mafy loatra ny fiantraikan'izy io a, misy ny tonga hatrany amin'ny hoe hémorragie digestive, zany hoe vaky mihitsy ilay fery ao amin'ny vavony ao, iny matetika dia rehefa tsy tratra koa dia mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesany. Ny zazakely rehefa tratran'ny areti-kibo vokatry ny finanana sakafo maloto ka be loatra ny fivalanany sy ny fandoavany dia ratsy foana zany. Dia izay koa no antsika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Tsy nanaiky ankatoy ny fenkevitra ny filan-kevitry ny fandriam-pahaleman'ny firenena mikambana i Israel taoriany nalalina ny fampiarana izany. Tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana kosa i États-Unis. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Manda ny fenkevitra mamenatra anti-Israel navoaka ny firenena mikambana izay ary tsy hanady izany. Izay no nambaran'ny Prime Ministre Benjamin Netanyahu tao anatin'ny taratasy nivoaka Paibe-maso ho ravitsy taorian'ny voan'ny valim-pifidianana tamin'ny filan-kevitry ny firenena mikambana omaly. Voalohany taorian'ny taona 7,770 no nampirisika ny fanjakana hebreo ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana ampiato tsy misy atakandro ny hetsika fanjanahana rehetra any amin'ny tany palestiniana. Zava-doza amin'izay mety ho vahaolana ho an'ny firenena rotonta ny fanjanahana raha ny fanazavana. Tsy manana ny lanjany eo amin'ny sehatra ara-dalàna ihany koa ny fanjanahana israeliana hoy ny eo anivon'ny firenena mikambana. Mpikambana 7 amin'ny 5 no nahalan'izany. Tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana kosa ny États-Unis raha toa ka nanohana ny Israel izy ireo hatr'izay. Nanaiky ny fampiarana ity fenkevitra 4,730 ity ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Ban Ki-moon ary nilaza izy fa pirofo izao amin'ny ahitana vahaolana amin'ireo firenena roa. Raha tsy ahivina ny taona 7,770 nampiatra ny fenkevitra 770 ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana laza fa sakana amin'ny filaminana ny fanjanahana any amin'ny tany palestiniana. Alohan'ny sarana dia andefy tiana aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Tsy manana eritreritra hiaritantana amin'ny fitondrana ankehitriny ny antoko malagasy miara-miainga raha ny nambaran'ny filoha nasionaly n'ity antoko ity androany. Ny fanomezana ny anjara toeran'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny meram-pirenena no takian'izy ireo. Nitondra ny voatsirambin'ny tanana ny ho an'ireo vahoaka sahirana ho hiatrehan'izy ireo ny fety indray ny antoko malagasy miara-miainga androany teny amin'ny fokontany Tsaramasay ao anatin'ny boriboritany fahatelo sy ny fokontany Ambomandroso Ambomanarina. Fiaramientan'ny mpikambana rehetra no nahafahana nanatanteraka izany mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny teti-bola-panjakana 7/10 hoy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Efatrandro ireo mpitsara ambony ireo ho anonandinika ny teti-bola io izay mahatratra 100 pejy. Fa alohan'ny isarana dia tsara ny mampantsiahy fa afaorinan'ny vaovao amin'ny teny frantsay dia hisy ny fandaharana Noël pour tous izay ho arahintsika eto amin'ny Cool TV. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarahanao tamin'ny Socavitre. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sadi manija. Vaoline. Pura sadi mandaija. Junta Toriage. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix,
Marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.